Fatao amin'ny tanàna Nambodratrimo kosa no nitsidihiny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy iza akory izany fa ny général Camille Vital tao anatin'izay fitsidihana izay moa no nanamafisany ity candidat ity tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko hiaraka isika fa tokony ho tanterahana ny fifidianana rehefa feno ny fepetrara teknika irosoana amin'izay fifidianana izay fanampanazavana. Ny tanàna Nambodratrimo no notsidihany candidat Camille Vital tamin'ity androany ity fitsidihana voalohany nataony hita tamin'ny faritra Analamanga raha nambaran'ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Ny fikarakarana ny fifidianana ary koa ny fomba entiny hananrenan'ny firenena no votoatin-dresaka izay nataony tamin'ireo mpikambana ao amin'ny antoko hiaraka isika izay manao anazy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanazava ny candidat Camille Vital fa efa tafapetraka ihany koa ny rafitra manohana azy amin'izay fifidianana izay manerana ny faritra eto Madagasikara. Marina fa nanambara amin'ny fomba ofisiala fa hoe hilatsaka ka manjary mahaizam-potony jiro eto akaiky indray ve ny fijerena. Ka izay nahatonga anay nanapa-kevitra hoe eto Ambohidratrimo ato amin'ny faritry Analamanga ny jerena voalohany manakekaiky ny Antananarivo satria ny eto Antananarivo misy ny quartier général central tsy maintsy mba jerena zany ny eto ka miseho fotsiny zany mampiseho hoe candidat ny tenanay dia mbola tsy fotoana fampielezan-kevitra manko zao fa juste miseho amin'ny vahoaka mba miresaka amin'ny fanakalo-hevitra. Nandritra ny lahateny nataony dia nanamafy ny général Camille Vital fa raha manao dingana iray mandroso ny firenena dia manao dingana telo mihemitra aty aoriana. Maro anefa hoy ny nambarany ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny Madagasikara milaza fa manan-karena i Madagasikara kanefa dia olombitsy ihany koa ny migoaka izay harena izay. Ny fametrahana ny fandriampahalemana eto Madagasikara no isan'ny laharam-pahamehana ho an'ity candidat ity izay efa prime ministra teo aloha, fandriampahalemana izay antoka ny fampandrosoana araka ny nambarany.